vavaka fiamena fanarana arahanao eto amin'ny andramaka izao sy ny ankiradio isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora Europa vavaka fiamena iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Koto Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana vavaka fiamena sambatra izay molaminaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambaravarako ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina no maso mba hisaisainako ny teninao vavaka fiamena Alléluia. Amin'ny fianina lehibenay nasana bamanana no ianona amintsika amin'izao fotoana izao dia manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay tonga miaraka aminay eto indray ka tratrantso anatin'izao fandarana izao dia misotranao ny fidy mbola iraka aminay indray amin'ity androany ity manasanao nahatratra amin'ny farany dia tonga soeto amin'ny fandarana andramoka izao ianao ifampahiretontsika anatin'ny adinay sasany raha mety aminao dia matoky afa anatin'izay adinay sasany zay dia azo hery ianao dia tombovo finoana dia ofeny fifaliana dia ofeny fiadanana ihany koa dia tahiny tompo tonga soa sikizay akory natogavanao eto raha androany vao tonga miaraka aminay na tena misy raha ilany tompo anao eto aleloia resy lahatra amin'izany mitsy aravana malala milona zatritra anao ndolotsika hivavaka ndolotsika miaraka ty fotoana ity mampiaratan'Andriamanitra ka andao mampandrotsika ny mbavintsika Berta hivavaka ho an'ny itony vavaka ny fandarana Zouk Berta manao ny fitenenana mampandroso mankasitraka pastera mampandroso anome fitenenana iaraha hivavaka isika riavana malala ary tahiny tompo atsika tsirairay avy anomboka ny fotoana atsika dia entintsika eto am-pelatanan'Andriamanitra amen. Jesosy malalo tsy mitahapoka ny misaotra anao zahay ny amin'ny tontolo andro izay nomena ho anay tandroany nomena heri-tanjaka ka natoza ho anay natonga anay tonga soamantsara amin'ny alalan'izao vafoka fiambenana alina izao tsy nierinay nanitanjaka efa noho ny hery avy taminao izany ankehitriny tompo Andriamanitra dia tanteraka eto aminay ny teninao milaza manao hoe raha misy roa na telo izay mivory amin'ny anarako dia eo afovoany aho manantena na tompo Andriamanitra hoe tokoa ny fanatrehanao ianao Andriamanitra no hitahy anay tsirairay avy isoaranay anany amin'ny connexion ny amin'ny fifandraisanay hahafahanay andeha handreny teninao dia mangataka ny herin'ny fanahy masinao hibitsika mangina ao anatin'ny fony mpanomponao izay hitondra ny teny mamy teny soa mafaly ny amin'ny reto mpanomponao ompiain'ny mpakatoa Jehovah Andriamanitra izay efa tsy ompiain'ny mpanadino ry koa ny mpanomponao izay hamelabelitra ny teninao ny amin'ny mosesinay Jesosy malalo ny amin'ny pastera ho tanteraka koa izany ho teny mamy ho eny aminay ary andresy lahatra anay koa ny amin'ny fifikirana ho eny anatrehanao tahi Jehovah Andriamanitra ny connexion tahi Jehovah Andriamanitra ny ara-potoananay tsy ho tapaka ny fandaharana fa hatratra amin'ny farany ho tanteraka ny fanirianay ny amin'ny fiambenanay ianao ny amin'ny alalan'izao fotoam-bavakalina izao ny namanay rehetra izay mangetahita nefa mbola tsy tonga amin'izao ora sy fotoana izao afengiany Jehovah Andriamanitra bitsiny fanahy masina eny aminy
mba ahafahany anatanteraka ny fiazakazahana mba iarahanay ambinanao ary iarahanay koa hazakazaka ny amin'ny alalan'ny fifandraisanay eto anatrehanao. Inona ny asany masina zay itanteranay eto dia ho amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ahafahany anatanteraka any amin'izany. Ny fiderana zay asandatrehanao koa dia ny fanomezany ny voninahitra aho. Misaotra dera laza voninahitra tompoany ho atolotra ianao amin'izao fotoana izao. Misaotra fanamasina reny azy ny an-danitro ho anariri an'ny voninahitry. Aleluia. Amen. Aleluia. Mankasitraka andrianarana mbavy Berta tanatin'izay vavaka fanomboana mampezana etinao zay. Andriamanitra manaka ny pasoavana ny amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana trany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo arana mbavy Berta. Raitso ary tsodranotsika androany milohan'ny fampiarabantsika dia amin'ny mpanjaka voalohany mpanjaka voalohany toko fasivy andininy fahatelo no fahatelo ka hatramin'ny fahadimy ny tsodrantsika amin'ity androany ity. Mpanjaka voalohany toko fasivy andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tononoko anao mponona. Ny ten'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy aroy Jehova taminy efa reko ny vavakao sy ny fofonanao zay nataonao teto anatrehako. Koa efa nomamasiniko ity trano nataonao ity mba hampitoerana ny anarako mandrakizay. Ary ho amin'ity mandraka hariva ny masoko sy ny foko. Ary raha ianao andeha anatrehako tahaka nandehanan'i Davida raha ianao tamin'ny fahitsin'ny fo sy ny fahamarinana ka anao araka izay rehetra nandiko anao ary anao ahitany nadidiko sy ny fitsipiko dia hampitoeriko mandrakizay amin'ny Israely ny seza fiandrianan'ny fanjakanao. Ary raha nolazaiko tamin'ny Davida ny rainao hoe tsy ho diso zanakalahy amin'ny seza fiandrianan'ny Israely ianao. Aleluia. Amen. Ianao nge zany tranon'i Jehova zany androany. Hozy ny ten'Andriamanitra hoe efa nomamasiniko ity trano nataonao ity hampitoerako ny anarako mandrakizay ary ho amin'ity mandrakariva ny masoko sy ny foko. Ho aminao anie ny mason'Andriamanitra sy ny fon'Andriamanitra. Hitsinjo anao anie ny mason'Andriamanitra dia hitempo anao foana anie ny fon'Andriamanitra dia fitiavana mandrakizay hitiavan'Andriamanitra anao sy ny taranakao mandrakizay mandrakizay. Hitsinjo anao Andriamanitra dia hiaro anao izy dia tianao izy dia kolokolo sy karakaranao izy atao taka ny fatao amin'ny olona tiany. Aleluia. Dia ataony aminao anie zany. Raha izany tsodrano zany raha nambavy noro malala seny Madagasikara tonga soa erikarako Fransa antizanay Madagasikara Fransa itoto Norina Fransa erikarako Fransa Fabriano Menjanary Koweity Claude Razaka Fransa tonga soa Rosemina Fransa tso Jesosy mandrakizay Allemagne Yama Koweity miaran'Andre malala Allemagne Jesosy mpandresy Madagasikara zoky miajo Yama Koweity Bersaba Koweity Marie Hortensine Koweity Angelina Rodriguez Arabie Saoudite Kodanela Belgique Thierry Berthelot France Asany Apostole Madagasikara Zoky Alain Ajaska Patici France Mapiona France Nena Mainso Italie Mamitso Macrine Koweity Miriarandre Malala Allemagne Ikirandrena Solo Madagasikara Erikaraka France Itonorina France Jesosy mpandresy Madagasikara Lazana Monique Dubai Ajaska Patici France Jesosy mpandresy tateraka aminao tokoa ane zany raisiko marina amiko tateraka amiko amainina be ozy tsoko mihaja Tsire Mbolamela France Sandola Koweity Angelina Rodriguez Arabie Saoudite Tojo Allemagne Normal CN Madagasikara Fabiano Menjanary Koweity Alléluia Sandiana France Yama Koweity Lovlitina France Kadaka France tonga soa daholo ianareo mianakavy. Alléluia. Hotanteraka aminareo zany tsodrano zany momba zany tokoa toroteny menontsika rehefa avy eo. Alléluia. Raisiko amin'ny finoana zany tsodrano zany izy sy malazeno amen. Raisiko hotanteraka aminao ane. Inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao? Inona ny azonao hitsorona vavolombelona? Inona ny azonao hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra? Ny androany am'terinandro ity dia mahafinaritra be tan'Andriamanitra ny fiainako fa lasa ny findra kely ny toerana esako dia eo amin'ny 2 kilometatra miala ny trano fotsiny. Halleluia. Indray mandingana dia tonga am-piasana, indray mandingana dia tafody. Tena tsara ny tompo. Halleluia. Dia tena nandamina be ny
tontolo androko mihitsy zany a tena nisy fandaminana mahafinaritra be ary misy mienatra amin'ny andro nioresana satria zao ao amin'ny toerana zany hoe toeram-piasana fiasanana ihany zany io a fa ohatrany hoe annexe kely de ny ao a ny olona ao a tena mahafinaritra be amin'ilay izy ozy nareo fitahin'Andriamanitra ny fiainako za zany no rerako a miditra amin'ny valo de mirava amin'ny 12 de mandeha misakafo de miditra amin'ny ray a de mirava indray amin'ny 4 de za zany pôzy a amin'ny 12 hatramin'ny ray de ao amin'ny fiasana indray nefa ny olona rehetrarehetra ao a pôzy a amin'ny 1 hatramin'ny 2 amin'ny 1 hatramin'ny 2 zareo pôzy a za amin'ny 12 hatramin'ny ray de iny ilay zavatra mahafinaritra be amin'ny fitantanan'Andriamanitra sady ro 3 minitra de tonga ampiasana no rehefa tonga indray zany amin'ny ray za tonga amin'ny ray a zareo leo amin'le fiasana mandeha misakafo indray amin'ny 1 hatramin'ny 2 de le amin'ny 1 hatramin'ny 2 za zany efa pôzy amin'ny 12 hatramin'ny ray a fa tonga indray a amin'ny ray de tokony za rery zany eo amin'le fiasana de ozy zareo hoe dana mitsotsotra rato izy a dana mitsotsotra miandry anay amin'ny 2 fa inona fotsiny nataonao rery eo midika zany lasa amin'ny 12 hatramin'ny 2 a pôzy eo amin'ny 2 kilometatra 3 minitra miarany trano de vitany asa de mahafinaritra amiko zany tena zavatra ngeza be a tena faly mihitsy amin'ny sôratra Jesosy fa mahafinaritra be zany tantananao zany fotoana fo ihany moa ny asako ao fotoana voafetra ihany toy hoe engany mbola elaela ny ato fa mahafinaritra raha ohatra zany foana de isaky mihetsika ihany koa de rehefa ao de tabatabazan'le olona be makaina rery hoe okaloha zay rery de tsisy afa-tsy fakanaina zany le asy de za hoe misaotra Jesosy fa mitsinjo anarahaly ianao no fandarana tsara ny tompo inona nataonao tamin'ny nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao mba hanjaranao ndray zao me voninahitra izy tonga soso meva France za mbola tsy narabaiko teo onjanena om androany a vao nahitanao teto a de arabaiko manokana ianao onjaniaina tsy haiko nalana vavy a de raha afaka monsieur présenté kely anao hoe lavy ianao sa vavy a ary aiza ny toerana misy anao mba afahako miarabanao indray a rehefa tonga hitanao manaraka onjaniaina tonga soa ianao halleluia izy koa mbola tsy narabaiko zay daholo Angèle Pagès France tonga soa ihany koa dahoary a anao hiritsika de afaka mihoatra fitsona vavolombelona ianao anatin'ity iray ity maly ariavana nalahelo kely aho zany atao anaty fandaharana antsika iny zany de misy message tonga tato amin'ny telefona ke ndry maty Dolly Parton ao izy le olona izy moa zany Dolly Parton zany izy amin'ny mahafantatra azy tsika Dolly Parton zany a de Pira Country a malaza be mihitsy anisan'ny Pira Country tena anisan'ny hoe Pira Country tena fantadaza zany Dolly Parton zany dia fantatry olona mihitsy ny fitiavako an'izany Dolly Parton zany za zany de pakafy a gadona country tena anisan'ny hira tena tiako mihitsy ny hatramin'izay a zany gadona country musique zany country moa le hira western reny any États-Unis tena mpanao azy ka za tena makafy be an'io gado kiry io be be olona mahafantatra anahy pakafy an'io zay taloha nanana club kely mihitsy zay taloha tany amin'ny tanàna atao hoe Ampandrana any akaikinay ihany de manana club mihitsy zay a club petit country de anatin'ny club io daholo na mpianatra misy olona mpiasa misy olona efa lehibe de rehefa hariva ny andro a miravavy mianatra miravavy miasa de mivory amina toerana anankiray zay de samy mitondra kasety tamin'izany samy mitondra kasety a de samy présenté samy mitondra hira vaovao zany efa lehenareo ve ty hira ty samy mitondra de ay de miaramila an'le tehetin'le anankiray ay tsara kosa zany de alaina ny tony de miaramila de mankafy de tsara be mihitsy ny tena tsara hira mihitsy izy Kenny Rogers tsara hira be mihitsy satria ny azy zay hira tonga eo ambavany de vitany tsara be daholo de maly zany tampanao fandanjeny tonga message maty Dolly Parton de nalahelo kely a nalahelo kely tena mahafinaritra be anany ira sady tena mahafinaritra anahy
no tatean'izy lasa nanao hira ara-pilazany tsara ihany koa de vao miaza mbola nitoinakafy anazy foana de androany a mba atsiarovatsika anazy sady hoanareo zay mety mbola tsy mahalala de iny ny hirany iny le nalefatsika tamin'ny pasika iny de andao asitsika hirany anankiray a mba androsovitratsika ao anatin'ity fandarany ity a ny hirany a dia lefatsika tety de ao anatin'izany tsika no itsoro vavolombelona de raha misy azonao ambara de ambarao ny voninahitra Andriamanitra fa zava-dehibe zany. Alleluia. Izy a sady raha matoa io zany a izy io tsy mba niteraka de ny azy ny tantara ny hirany mahafinaritra be daholo meno ny hirany tena tantara mahafinaritra sady zareo a olona anaty fahasairanana taloha zanaka pasitera zanaka mpitolo teny de izy a na de mila country azy de tena misy hira ara-pilazany tsara foana nataony tao de izy manao asa soa be de ohatrantsika manao kamaliela ihany de tia manao zavatra tia mizarazara zavatra be amin'olo mahafinaritra be mitoetrany de alefatsika aby ny hirany a de anao hira retsika de aorinan'izany a de amaky fitsinova volombelona isika. Halleluia. de tahiny tompo daholo a melo finaritra daholo a isika rehetra hoe zay tonkiry ty hoe manana ngentsika ravana mananamana an' Jesosy io hoe halleluia. Ianao koa tena mananamana ianao manana an' Jesosy. Amen. Melo finaritra daholo.
Alleloia, zay le hira tena hira tena nandrotsirotsy ny fahazazana daholo mihitsy ny hirany a dia nafinaritra be fa dia fandalovana moa ny eto an-tany a dia zay le fandehan'ny zavatra. Alleloia, dia amaky fijona vavolombelona atsika dia hitravetrany amin'ny toriteny a zay hoentin'ny ranavavitsika zandriaina. Alleloia, ndao ary amaky ten'Andriamanitra isika amaky fijona vavolombelona isika. Ny tontolo andro kondrano izy raha tojo dia sorako an'Jesosy fa lamina be sady tsy nandreraka lamosina ny asako androany fa mipetrapetraka sy nresadresaka fotsiny. Rehefa nisefoko tamin'ny toeram-piasana hafa za dia mipetraka amin'ny hôtely dia toa ny sakafoko a maraina sy atoandro sy hariva ndry raiko Jesosy fa albe za fa mitsindro antsika tokoa izy dia raiko Jesosy ny aharo sonomba na ame sakafo zaza ho any menakavy kely. Alleloia, amen. Soatran'izay lalatoditsika tamin'ny fijona vavolombelona mahafinaritra be koa zany hoe zokin'olo malasainy hoe dia raiko Jesosy noho ny fitiavany fa nilamina ny tontolo andron'io mbola nomeny hery sy tanjaka ary fahasalamana ary mbola afaka manaraka fitaombavaka fiombenana eto indray koa. Tsara Jesosy, alleloia, amen. Misaotra ny zokin'olo malalaseno a hoy zokiajatsika apatity hoe misaotra Jehovandriamanitra amin'ny tombon'andro isa-maraina omenao mitandina ny tontolo andro salama tonga soeto koa izahay andrefa-paherezana avy amin'ny teninao, amen. Tsara Jesosy, nalelo mihitsy ho mampionina maty Tony Barton, alléluia. Oui, Thierry Berthelot, ma journée s'est très bien passée, aucune complication au travail, pas de mauvaises nouvelles, journée calme grâce à Dieu. Merci Jésus pour cette journée agréable. Alléluia, merci beaucoup Thierry. Amonzy zokrozy min'Andriamanitra ray voninahitra fameny sazy isan'andro. Alléluia. An'Andriamanitra ray voninahitra fameny sazy isan'andro. Alléluia. Misaotra ny zokrozy mina. Marina tena Canada tonga soa. Ozy Claude Razaka, Claude Razaka, za koa mpakafy miaraka amin'ny Linda Rosta sy Aaron Neville, Emilio Harris. Emilio Harris koa niako izy Dolly Parton tena tiako Emilio Harris sy Dolly Parton. Alléluia, hainareo mpakafy country. Country tena mahafinaritra, mahafinaritra be ny hira country. Efa feno hira country évangélique be mahafinaritra be dia be mihitsy ary zao. Tsara be mbola makafy foana. Zany tontolony andro meny country tsy leo mihitsy. Hoy izy raha nabavy mianja Jesosy mpandresy dia raiko Jesosy fa mora nomeny fahafahana manaraka fandaranana io na dia tapaka azy amin'ny jiro. Misaotra an' Jesosy ny amin'ny fahavelomany nomenao any amenakavy kely sady mbola nilovanao tamin'ny ratsy rehetra voninahitro n'Andriamanitra reriany. Tsara Jesosy, misaotra ny zoko mihaja. Hoy izy marinay tanahy, zoko marinay tanahy zao n'Andriamanitra nomeny tombon'andro sy nandamina tontolo andro androany. Alleluia, amen. Misaotra ny ranabavy marinay tanahy. Ozy zoky Angelina Rodriguez, alléluia. Dia raha Jesosy malala tamin'ny fitantanany fa tonga somatsara ny zanako lahy rehefa avy nanao formation tany amin'ny toerana lavitra nandreny tapabolina sady salama izy dia misaotra an' Jesosy ihany koa fa tsy nandeha niasa fa mba nilamina tsara ny tontolo androko mba misy fotoana akaina ho azy rery ny voninahitra. Alléluia, amen. Nanao lety salama, alléluia. Noro malalaseno tsara ery ny aza manadino ary mpianivavaka Persa country pasteur Mahereza, pasteur reo Mahereza misaotra ary ty zanay de Madagasikara. Alléluia, misaotra n'Andriamanitra lehibe fa tena nafinaritra ery ny tontolo andro ray menakavy kely narovany tamin'ny loza sy ny rofo rehetra izay fa ary be koa fa mbola afaka manaraka miaraka mivavaketo dia raha Jesosy voninahitra ho azy eriany, amen. Misaotra Zoklina. Hoy izy todinolina hoe zokitody hoe voninahitra n'Andriamanitra ihany fa nafinahitra be fiainanay anio no tonga soetondray. Alleluia, amen be. Tsara be zany tsara Jesosy. Hoy zokerika hoe alleluia, dia raiko Jesosy fa nandritra n'izay 3 andro niverenako ny asa zay dia tena nilamina be ny tany ampiasana, nahita fity be tamin'ireo mpiara-miasa izay nampijaly aza sady vitako avokoa ny asa rehetra, amen. Misaotra an' Jesosy ihany koa fa koa za fa niady avy ambe natrehana tamin'ny talohan'ny sabata teo rehefa nentina mbavaka sy ny sofinareo
nitsofina rano tamin'ny sabata dia tena ny ravina sy ny ala ny tendrombohitra be teo any loko dia mbola mankaziraka ambazera mivady tamin'ny vidina namavaka mailina misaotra an'Andriamanitra tsara Jesosy zoky malala andony Suzelle koa tonga soa Suisse Bertsava zoky Bertsava tontolo androko androany misaotra an'Andriamanitra mahafinaritra tsy be asa ary velon'aina ny amenakavy alleluia dia raina Jesosy malala mailina misaotra zoky Berta ozy zoky eme manambitsy hoe isaona ny to fa mbola notahiny ka nahatratra notahiny ka nahatratra ny fotoanandroany na dia teo ny olana ny sedraina dia mbola tonga ngetondray dia raina ny tompo amenina alleluia mahafinaritra zany hoy zoky Maria Hortensine dia raina Jesosy fa tontolo androko androany dia isaorako Jesosy fa lamina tsara mbola faafo manaraka vavaka fiombenina ho an'Andriamanitra ny voninahitra amenina misaotra ny zoky malala Maria Hortensine hoy izy zoky Fabiola menjanary alleluia dia raiko Jesosy fa mahafinaritra be ny tontolo androko androany nomeny hery sy tanjaka ary fahasalamana nomeny jesaza tsy nahare loza na vaovao ratsy tany amin'ny ankolona voninahitra n'Andriamanitra rery any amenina tsara Jesosy izy mampino hoe fanontaniana naperako tamin'ny voalohany tamin'izay voanio la volanena hoe ty country tena tadidiko tokoa oniona mihitsy izy mameno zay ainao hoe ty country dia olona tsy ty country mihitsy ma dia mety tsy ona ny filiny ozy izy no elifanto zokony elifanto tena Jesosy noho ny fitahian-drehetra tsy vady fitahian-drehetra androany tany amin'ny tany rehetra zay nale misaotra Jesosy malala alleluia amen ao izy paster efa milamilanao fa mbola mila fanaraha-maso be fa mankasitraka indrindra ny fitondranam-bavaka Jesosy amary fititsy ampitombo hositrano hatrany alleluia amen tsara misaotra n'Andriamanitra efa salama ny marary narary mafy pity ma zay olona nitenenina ny tsika mivavaka tamin'ny sabata ity any narary mafy fa manasitrana ny vavaka manasitrana ny Andriamanitsika hoanareo izy zoky someva na Jesosy manahy tompo sabata fa vita somatsara ny tontolo andro mbola nahazo fahasalamana hatrany tsy naheno vaovao ratsy mbola tonga-tsika mianakavy velon'aina somatsara alleluia amen tsara ianao Jesosy malala alleluia amen misaotra antsika rehetrarehetra misaotra antsika rehetrarehetra tamin'ny fijona vavolombelona ary tonga dia hitra nitoroteny avy hatrany ary tsika raha tsy ty country dia atao ahoana fa dia tsy ty zany dia tsy mio country zany ndao ary ampandrosika ary zandriaina ho anazy izy no mitoroteny androany dia tonga dia metsika azy ny fitenenana zandriaina anao ny fitenenana ary menanao ny fitenenana amen Mankasitraka indrindra paster nanome fitenenana dia manao fahitanan' Jesosy Kristy eo amintsika rehetrarehetra izay tonga eto indray amin'izao alina izao tonga amin'ny fotoana ironan'ny tenin'Andriamanitra indray isika dia ataontsika mba hifampahery indray androany hifampahery antsika momba ny fitahiana sy ny tsodrano androany resaka momba ny tsodrano sy ny fitahiana indray tsika androany dia raiso ny baibolinao amin'ny Genesis toko 7:7 amin'ny Genesis toko 7:7 nandiny fahavalo no vakitsika momba ny tsodrano zanak'Israely reto zanak'Israely 12 zany hoe zanak' Jakoba 12 lahy tsodrano momba anazy ireo tsika aloha vao miresaka hoe zany hoe tsodrano zany dia zava-mahery zany tsodrano zany ary zavatra tsy azo atao tsinotsinona raha ohatra ka hinontsika amin'ny fiainantsika dia tanteraka amintsika ny tsodrano ohatra fotsiny izao ny olona anankiray ohatra dia hanambady dia mila tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny andeha hianatra andeha hanao fianarana any ampita hanomboka vinavinakasa na projet hiteraka dia azo tsodrano zany hoe mila tsodrano foana zany tsika rehefa anao zavatra ary rehefa mahazo tsodrano tsika dia tena hoe milamina ny ao aoriana raha olona andeha hanambady zany tsy mahazo tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny zany dia mino aho fa ny fiainany zany ao aoriana ao dia lasa tsy zarizary fa zany hoe tiako tena hoe zava-mahery zany tsodrano zany andrantsika dia resaka momba ny
tsongaiko manokana ny tsodrano nomen'ny Jakoba ny Joda ny firenen'ny Joda. Vakitsika nge zany amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny Genesis 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Joda, hoderain'ny rahalanao ianao, ny tananao amin'ny vozon'ny fahavalonao, iankohaka eo anatrehanao ny zanaky ny rainao, zanadioana Joda, ary niremby ianao anaka, mamitsaka, mandry toy ny lioana izy, ary toy ny lioam-bavy, ka iza no anaitra azy? Ny te-hipanjakana tsy ala amin'ny Joda, na ny te-hina fanapahana eo anelanelan'ny tongony, mandra-pahatonga ny silo, ka no azy ny firenena. Mamatotra ny biriky ny tanora eo amin'ny taom-boaloboka izy, ary ny zanaky ny biriky vaviny eo amin'ny taom-boaloboka tsara. Nanasa ny fitafiny tamin'ny divay izy, ary ny akanjony tamin'ny ranom-boaloboka. Mangamanga ny maso ny azony divay, ary fotsy ny nify ny azony ronono. Halleloia! Tsara ngery avan'izany tsodrano zany. Ary tereko manokana Jesosy fa nisy fotoana tamin'ny fivadikana angamba izay dia efa nahazo an'ity tsodrano ity ihany koa zaho tamin'ny pastera rehefa ilay vita moa fivadikana antsika dia samy mahazo tsodrano daholo dia efa nahazo an'ity tsodrano ity zaho hoe ny tananao amin'ny vozon'ny fahavalonao iankohaka eo anatrehanao ny zanaky ny rainao zanadio any Joda sy ny sisa. Dia sarako Jehovah tena tanteraka tamiko ilay tsodrano. Rehefa jerentsika reto tsodrano raha vakitsika ny tsodrano zanak'Israely 12 reto tsy ho vakitsika daholo satria ny fotoana voafetra ihany dia rehefa misy fotoana dia afaka vakianao ihany koa ny tsodrano Robena ohatra, Simeona, Sebulona, Isakara, Dana. Fa raha vakitsika raha jerentsika masy fotsiny izao ohatra reto tsodrano reto dia tsodrano Joda dia anisan'ny lava indrindra amin'ny tsodran'izy 12 mirahalahy avy. Sady lava ny tena hoe tsara ny tsodrano azon'ny Joda. Dia izany tsodrano izany ny ravana dia tena hoe tanteraka taminy. Rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra tsika ao aorianao any amin'ny boky Nomery any, any amin'ny boky Nomery toko 1 any rehefa mijery ny isan'ireo olona isan'ny tafika ny ireo zanak'Israely 12 reo tsika dia ny tafika ny taranak'i Joda tena betsaka indrindra, maro indrindra. Rehefa vakitsika fa tsy ho vakitsika daholo fa lava be fa vakianao rehefa misy fotoana ianao ka mazoto dia hitantsika hoe ny taranak'i Joda dia betsaka indrindra ny olona afaka nanafika izany hoe 997 alina, betsaka noho ny nany firenen'ny Robena, betsaka noho ny nany firenen'ny Simeona. Izany hoe tanteraka taminy ravana ilay tenin'Andriamanitra, ilay tsodrano izay nomeny raino anazy. Fa izy lasa betsaka be ny miaramilany ary izy koa rehefa andeha hanafika, rehefa andeha hiady dia ny firenen'ny Joda ny lohalaharana mitafika izany hoe izy ireo no mitarika ady. Any amin'ny Nomery toko 2:7 any no ahitantsika an'izany hoe ny antokony Joda dia izy ny lohalaharana. Halleloia! Tsara nge izany ry havana, izany hoe tena nahery reto firenen'ny Joda reto. Fa kosa ry havana, misy anankiray tena hoe mbola tsara izany fitahiana izany, tsara izany mahery izany, tsara izany mandresy izany, tsara izany lohalaharana izany. Fa ny anankiray ny taranaky ny zanak'i Jakoba anankiray manokana nitsangaiko eto androany ampahirizana antsika dia i Levy, izany hoe ny Levita, taranaky Levy. I taranaky Levy ry havana tsy mba nahazo tsodrano manokana izy hoe ohatran'ireo rahalany ireo, fa ny anazy nitambatra tamin'ny rahalany hafa, nitambatra tamin'ny Simeona ny tsodrano, izany hoe tsy mba nahazo nitokana hoe ho anazy nitokana izy. Fa izao ry havana, any amin'ny Nomery toko 1:15 any dia ny tsodran'ny reto taranaky Levy, ny Levita reto dia Jehovah. Vakitsika nge hoe Nomery toko 1:15 hoe fa ny Levita araka ny fireneny kosa dia tsy mba nalamina ho isan'ireo. Toko 15 amin'izay, fa tendreo izy hitandrina ny tabernakelyn'ny vavolombelona sy ny fanaka rehetra ary ny zavatra rehetra izay momba azy. Halleloia! Inona moa izany tabernakelyn'ny vavolombelona izany? Misy telo ery ambany ery hoe didy folo. Halleloia! Izany hoe reto Levita reto ry havana dia natokana, izay ny tsodrano, hitandrina
ny didin'Andriamanitra, ho eo ankavanan'Andriamanitra, hitoetra mandrakariva eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, hikarakara izay momba an'Andriamanitra rehetra, momba ny fitaovana rehetrarehetra fisoronana ao amin'ny tamin'izany fotoana izany dia ny Levita no nanana anjaran'izany, karakaran'izany izy, tsy nandeha nivoaka niady ireo, tsy nandeha niady tamin'ny fahavalony ireo, fa kosa ireo tena hoe nitandrina ny zavatra sy rehetrarehetra momba an'Andriamanitra. Ary nahafinaritra fa reto Levita reto rehefa nalamina ny zanak'Israely dia araka ny teniko anao teo hoe ny Joda, araka ny voasoratra ny tenin'Andriamanitra hoe ny firenen'ny Joda ny loha laharana ny davitra, fa ny Levita kosa revana dia natao teo afovoany. Ary misy ny aorinany, izany izy eo afovoany izany, voaharo ange izany e. Rehefa misy nge izany ny ady dia voaharo ny Levita eo afovoany e. Te ho tahaka an'izany ve ianao? Andao tsika hitandrina ny didin'Andriamanitra, andao koa tsika mba hangalatra an'izany, tsy hoe hangalatra fa handrombaka an'izany tsodrano izany hoe ho an'i Jehova, hitandrina ny didiny, hanao izay mahafaly an'i Jehova, hanao ny asany, hitory teny, hampahery ny hafa, hanamasina ny tempolony, izany hoe ny tenantsika, hikarakara ny tempolin'Andriamanitra, ho masina eo anatrehany. Raha vonona amin'izany ianao dia ianao koa dia tahaka ny Levita ho apetraka eo ampovoany ianao, tsy handeha hivoaka hiady ianao. Izany hoe amintsika izao izany dia tsy voatery handeha hitotototo hoe eny amin'izao tontolo izao ianao hoe hiasa be. Misy manko ny olona tena mifoha maraina be dia alipody, mitady vola, mitady izay sakafo hohanina, tena hoe vizana, miasa saina. Fa raha ao anatin'izany olona izany ianao amin'izao fotoana izao hoe tena ory ny fanahinao, ory ianao mieritreritra lava hoe inona indray ny sakafo, ahoana indray ity zavatra ity, ahoana indray ity Jesosy, tena sahirana. Andramo ka izaho ange Jehova e. Andramo dia ho hitanao fa marina aminao izany teny izany. Andramo mitandrina ny didin'i Jehova, andramo ny mipetraka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, dia tsy hitotototo lava ianao, tsy handeha hivoaka hiady ianao, fa ho apetraka Andriamanitra ao afovoany ianao, ho apetraka Andriamanitra ho tafiany amin'ny elany ianao, ho arovan'i Jehova ianao, dia izy hanome ny sahaza ho anao. Fa reto Levita reto angeravana tsy mba nahazo ny anjaran'ny Levita, tsy nahazo anjara-tany izy, tsy nahazo zavatra lova be tahaka ireo rahalahy izy hoe tiany anina dia tiany anina, fa zareo kosa nefa dia nandray fotsiny, nandray ny sahaza ho anazy izy, nandray ny ampahafolo-karenany zanak'Israely izy ho anazy, any amin'ny nomery 7:24 no misy an'izany hoe ny ampahafolo-karenany zanak'Israely dia nomenan'ny Levita ho anjarany. Izany antsika tsy hoe andray ny ampahafolo-karenany izao tontolo izao ny olona dia hanome ny ampahafolo-karenany antsika, fa ny dikan'izany kosa amin'izao dia hihinana fotsiny tsika, hihinana ny maniry azy tsika. Jehova no amatsy atsika, Jehova no hanome ny sahaza ho atsika izay isan'andro. Za izay miteny aminao io dia tena mijoro vavolombelona fa tahiny Jehova. Ary tsy raha mifoha maraina, antony foazako maraina be dia nivavaka namaky tenin'Andriamanitra, fa tsy handeha hitotototo be hoe handeha ho ariso ary. Nefa ny ariavana, omen'Andriamanitra sakafo, omen'Andriamanitra fitafiana, omen'Andriamanitra trano elofana, tsy miahiahy be hoe anahoana an'izao. Marina fa tsy maintsy misy ny ady, tsy maintsy misy ny zavatra izay hatrehana, fa kosa tsy ao anatin'ilay hoe ory. Fa omen'Andriamanitra ny zava-tsoa, tsy ory ny zava-tsoa ianao, tsy voatery hanan-karena be ianao, tsy voatery hiady hanana an'izay fananan'olona rehetrarehetra ianao hoe handeha hanenjika an'ity influenceur rehetrarehetra ity, ohatra hoe manana an'izao ny anona ty, mba hanana an'izao koa, tsy maintsy hanana an'izao trano izao, hanana an'izao vola izao. Fa izay ilainao dia omen'Andriamanitra anao. Raha ohatra ianao ka manaiky tahaka an'ireto Levita reto hoe ho an'i Jehova, hitandrina ny tabernakeliny, izany hoe hitandrina ny didiny, dia andramoka izaho fa tsara Jehova ravana. Ny amaranako azy dia hoe tsara ny tsodrano. Tsika eto isan'andro dia mahazo tsodrano foana avy amin'ny pastera, avy amin'ny ray aman-drenitsika ara-panahy dia fandrombaka foana tsika mahaka an'izany. Mino fa tsika reto na dia tsy manoratra commentaire raha dia tena hoe mandrombaka an'izany any amin'ny toerana izay misy antsika tsirairay avy any, satria tsodrano eto dia tena hoe fitahiana ilay tsodrano. Fa androany kosa raha ho avy aminao ny tsodrano hoe Jehova aminao hoe ay ianao, andrombaka an'izany ve ianao? Fa raha andrombaka an'izany tsodrano izany ianao hoe ho an'i Jehova dia
tanteraka aminao reo fitahiana izay andevita reo. Ary izao ry havana, tsy ny fitahiana hoe eto amin'ity tany ity ihany, fa Jehova mihitsy no lovany, izany hoe Jehova mihitsy no lovantsika. Ny fiainana mandrakizay no efa lovantsika, efa amboarin'Andriamanitra ho antsika, raha toa ka manaiky isika ho an'Andriamanitra. Aleloia. Dia voninahitra ho azy reriany dia tahin' Jesosy tavantsika rehetrarehetra. Aleloia. Mankasitraka ninanao raha mba hiaina tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay vetinao izay. Andriamanitra manakam-pahasoavana ane amaly fitianao dia tombositra sy fahasoavana hatrany ary dia marita foana amin'ny asan'Andriamanitra dia ho tahin'ny tompo hatrany amin'izay rehetra atao. Aleloia. Mbola misy soavako ve sotra amin'ny toriteny mahafinaritra be Jesosy amaly fity. Resaka momba ny tsodrano tsika androany. Aleloia. Fa zava-dehibe tokoa ny tsodrano. Matoa manonona tsodrano isan'andro dia ilaina ny tsodrano. Fiainana voatsodrano zany tena zava-dehibe zany. Amin'ny sabata zao tsika dia misy fifadikanana ray andro. Inona ny antony? Hiditra amin'ny taom-pianarana 2026-2027 tsika hiditra anatra mpianatra dia loatsofintsika rano ny ankizy. Aleloia. Aloatsofintsika rano, marina efa tsofina rano izy tamin'ny herintaona. Jerena ny résultat ny mpianatra tato amintsika. Mahafinaritra any. Ngamba ny ataoko hoe tao anatin'ny andeha ataoko hoe tao anatin'ny mpianatra rehetra nitsofina rano nandalo fanadinana. Eto misy mpianatra, misy ankizy, misy folon-dehibe mbola mpianatra ihany koa. Fa misy olona eto manao examen isaky ny mihetsika fa mbola tainareo hoe raha latotsy taminanao examen matetika. Tainareo raha latotsy izany hoe afaka fanadinana foana. Misy olona koa eto ohatr'izany manao fanadinana foana afaka foana. Ary ireo mpianatra tato amintsika ataoko hoe ny résultat antsika teto amin'ny akiradio eo amin'ny 90% efa fahana. Ny tahapahafahana. Misy ny vitsy dia vitsy tsy afaka fanadinana fa izay nentina mba afaka fanadinana teto aloha dia 9% afaka daholo. Ka tena tsara, ka tena ilaina ny tsodrano. Aleloia. Ary zava-dehibe mihitsy ny tsodrano. Matoa amin'ny baiboly ndray aman-dreny tao amin'ny baiboly rehetrarehetra mitsodrano ny zanany daholo satria zava-dehibe ny tsodrano. Androany koa ianao ataovy zava-dehibe aminao zany za rehefa namanao rehefa misy mitsodrano za tena raisiko, tena inoho ary tena tanteraka amiko foana reny tsodrano. Mpanompon'Andriamanitra mitsodrano anary iny tena raisiko. Misy fotoana hanomboka anao asan'Andriamanitra. Zao aloha teneniko anareo ity iresaka momba ny tsodrano tsika androany sy ny mahazava-dehibe ny tsodrano. Za izay mivady dia tena manisy lanjany ny tsodrano. Anao tonga tsika ohatra mifady hanina dia misy tsodrano, anao mifandarina dia misy tsodrano, andeha vakansy dia tsofina rano, anangana trano dia tsofina rano. Zay zao tsy isaky mandeha zay ka mivahiny amin'ny tranon'olona tsy maintsy tsofina rano, ny tranon'olona tsy maintsy tsofina rano, ny zavatra rehetra, ny ninninina. Misy anareo zao mba manome an'ireny ohatra hoe cadeau kely ireny, kelikely manome cadeau, manome fahatsiarovana dia fahazarana dia tsofina rano ny nanome an'iny satria tena zava-dehibe, zava-dehibe, zava-dehibe mihitsy ny tsodrano rehefa namalala. Za zao teniko anareo tsodrano zao za hitanareo zao. Ndray andro sy tany tao anatina toriteny iray sabata dia ny tsodrano ny mpanompon'Andriamanitra ny toriteny hoe andeha lavitra izy mandeha nareo ka ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia hatrany am-paran'ny tany Jody Samaria, Jerosalema Jody Samaria ka hatrany am-paran'ny tany. Dia tamin'izay fotoana izay nisy teny faminaninana hoe misy aminareo eto. Aleloia. Misy aminareo eto izy marina zany pasitera fa za manokana dia tena ndray fahasoavana be tamin'ny tsodrano. Tena marina mahatonga ny zokaingodina mandray le fahasoavana satria inony le tsodrano tonga dia iainany. Hitanareo ohatra zoky mianja, zoky ny malalaseny le miteny hoe tena raisiko zany zandry totro, tena raiso fa ny tsodrano zany tsy zava-poana zany. Ndray andro zay tao anatina toriteny tany am-piangonana
de nitoroteny mpampianarana de hoe tsika izy de hoirahan'andriamanitra misy amintsika eto izy izy a hoirahan'andriamanitra ande hitoroteny any andafy de hitoroteny maneran-tany de tam'izany moa zany zay misy maromaro le zavatra tsofana misy amin'ny mivoaka ny jorana misy aminareo reto a omen'andriamanitra fa meza-pahasoavana manasitrana de misy sao de mandray raisiko zany de tam'le hoe misy olona irahan'andriamanitra de hitoroteny any ivelany de izy le rahalalo olona teo anilako aloha meko anao zay za zany tsy niteny hoe amainina tsy tanatazaiko fa le rahalalo olona teo akekiko niteny hoe alao rahalarado meko anao zay tsotran'zay sisa tsy raisiko zay fa omeko anao zay taitra to zany raisiko zany eo minaran'i jesosy ary mbola tsisy projet mihitsy zany de ho ty andafy tam'zany alleloia amen fa tena ny raisina fa tena tsy ampozinao mihitsiny a tao anatin'io fiangonana io za zany zao ny lasa ty ivelany a de zao hitanao mitoroteny zao tamin'ny alana ny tsodrano retinareo fa tam'izay vao anomboka anao asan'andriamanitra teto a France teto de resaka tamin'ny ny zoky ara-panahy lay aman-dreniny ara-panahy de mitantara tamin'ny hoe zao misy asan'andriamanitra andeha ho atao ohatry zao de zay sakafo ny baibolinao izy tia nitsodranomeko anao de jerany hoe tia nitsodranomeny anako tam'zany ndray 24 avril zay mariako ato mantsy le izy niazy zany reny tsodrano reny tena tsy avotsotro reny tena fikiliko reny alleloia mandra-patanteraka iny amin'ny fiainako tena fikiliko iny arotsaroako zao le tsodrano ny tsodrano azoko a rehefa anomboka mbola tsy hoe nanokatrakiradio tam'zany a na hoe andeha anao vavaka fiambenana fa mbola voalitanao le andeha hitety olona marary zany hoe eto français to mandeha mitety misy olona marary misy olona misy devolo ny tranony tsy mihinareo tany hoe ke zany olona zany eo antranony misy devolo miteny mihitsy miresaka aminazy devolo tena miteny anazy ao anaty tranony ao anatin'ny vezivezy ao antranony ao andehanao délivrance an'izany trano zany tao Paris zany tam'zany misy olona marary efa tena te hamony tena misy olona efa voan'ny cancer tam'zany de mandeha mitety ny trano reny reny mivavaka ho an'reny reny misy olona eto amin'ny Facebook eto efa phase terminale amin'ny insuffisance rénale misy tena hoe ohatry zany de niteny tamin'ty olona tia hoe manimo ozy raha toy zay 99% izy izy a tanteraka amiko anako nitsodrano tsara zany a satria maninona satria nareo mino ndry misaotra anareo mitsory vavolombelona zoky malala ingririna zoky malala andrina Giselle tena marina de tia nitsodrano azoko tantara voalohany a toko 12 andiny 12 ozy le ray aman-dreniko ara-panahy zao izy a tia nitsodranomeko anao amin'n'alana zao fa tam'zany nisy nakany amin'ny Davidy isan'andro anampy azy mandra-patongany ho tobo lehibe toy ny tompon'Andriamanitra tonga de ny fisamboroko zay tsodrano zay de ny fikiriko tato anatin'ny foko ao zay ten'Andriamanitra tam'zany de nisy nakany amin'ny Davidy isan'andro hanampy azy mandra-patongany ho tobo lehibe tompon'Andriamanitra teneniko anao ny amiako taloha eo amin'ny 500 teo ny amiako amin'ny Facebook fa misy fotoana hatram'izao tsika teneniko anareo ty zavatra ty amintsika miteny zao ny demande d'amiako any amin'ny 100 any ny demande d'ami mbola tsy naaccepteko reo ny antony tsy accepteko androlo reo efa kely sy de feno 10,000 ny amiako de reo zao misy manjatony reo mialatsiny aminareo a tsy afaka avaliko reo satria efa tsy possible atsony ny amarinana izy moa be da be tsy fantatro tsy fantatro reo fa tsy de teko inona ny tanjona am'le raha volona sarim-boninkazo na olona profil verrouillé de tsy ekeko raha teo tsy accepteko satria fahakalala ve de tsy fahakalala tampoka andreo ina moa zany tiako tenenina nanomboka teo raraka ny demande d'ami manomboka misy mijery ny zavatra atao alleluia
Ankehitanao natolo-tena tamin'ny Facebook zany olona 5 nijery teo. Nanao olona 15 vues. Nitolo-teny voalohany ataoko tamin'ny Facebook 15 vues. Olona 7 no manao le olona 7 reo ary ny anakenina am'ireo fianakaviana akaiky any. Mama, ny anabavy, zobavy, izay menakavy ihany. Alléluia. Mahafinaritra be daholo ny témoignage nareo. Alléluia. Dia zao ataovy ao an-tsainareo manomboka androany fa nitsodrano tena zavatra ngeza be. Dia nanomboka tamin'io tokoa. Dia zao efa 5 zao ny amiako amin'ny Facebook ary nareo mpanaraka eto fotsiny efa 4 nanokatra page tsika. Ny page tsika zao alléluia. Efa 5700 followers ny page anankiray. Le page io anaovana live io. Dia le anankiray indray le fanaovantsika page taloha le andramika izao page firy 2000 followers. Dia ndraiky 5700. Azonareo le izy le nitombo zany le izy tena nitombo tokoa. Manampatonga ny ho tombo lehibe toy ny tompon'Andriamanitra. Za mifa mbola hitombo io. Dia jerenge nareo renge zany nareo le tonga nareo nge le tonga. Misy ny avy any Koweït, misy ny avy any Arabie Saoudite, misy ny avy any Dubai, misy ny avy any Oman tamin'izany fotoana, misy ny avy any nareo reo Belgique, Canada, Suisse, Allemagne, France, Madagasikara. Dia meny tombotsika. Fitombotsika io zany tamin'ny alalany tsodrano nomena dia tsodrano ny raisiko. Fa raha nomena iny fa tsy ny raisiko dia zava-poana ihany. Zava-poana. Jerenareo ny tsodrano nomena ny Joda teo mahafinaritra be. Dia tsodrano nomena Jakoba ny zanany nomena ny Joda. Genesis 7:7. Genesis 7:7 anaran'i Jesosy. Le ten'Andriamanitra manao hoe ry Joda ho derain'ny rahalahanao ianao. Ny tananao ao amin'ny vozin'ny fahavalonao ekohako anatrehanao ny zanaky ny rainao. Tena tanteraka tamin'ny Joda io. Ary le tsodrano dia zao mety tsy tanteraka aminao rapitso. Fa raha tsy tanteraka aminao rapitso dia angony ao anatin'ny sainao sy ny fonao. Zany nge mahatsara nao teo mihitsy aloha. Jordanie, Dubai, Canada, Suisse, Chine. Alléluia. Amen. Mety tsy tanteraka aminao rapitso fa ino fa tsy maintsy tanteraka aminao iny na roviana. Hitanareo ity tsodrano Joda ity ole izy Joda ho derain'ny rahalahanao ianao. Ny tananao amin'ny vozin'ny fahavalonao iakohako eo anatrehanao zanaky ny rainao. Zanadioana Joda avy niremby ianao anaka mamitsaka miandry toy ny liona izy ary toy ny liom-bavy izy ka izy nanahitra azy. Ny tenim-panjakana tsy ala amin'ny Joda na ny tehina fanapahana eo anelelany tongony mandrapatonga ny silo ka noazy ny firenena. Zany tsodrano Joda zany nge ravinao tsy tanteraka hatsamin'ny Joda teo ny hoe tsy Joda teo ny eo angeny nisitraka an'izany fa ny tsodrano efa lasa efa miposaka efa nandeha efa lasa ny tsodrano efa votsitra ny tsodrano. Dia zao fotsiny tsy maintsy tanteraka iny narovino. Tsara fantaritsika fa io taranaka Joda io dia voalazan'ny ten'Andriamanitra ny tsodrano azy hoe ny tehim-panjakana tsy ala amin'ny Joda na ny tehina fanapahana. Zany hoe misy mpanjaka foana amin'ny taranaka Joda. Dia tsara fantatrao fa Solomona i Davida Joda, Solomona Joda. Dia nisy mpanjaka foana. Hoy ten'Andriamanitra ary tsy ala eo amin'ny ny tehim-panjakana tsy ala amin'ny Joda na ny tehina fanapahana eo anelelany tongony mandrapatonga ny silo.
inona moa le silo zany hoe tsy ho tapitra mihitsy mpanjaka eo mandrapatonga an'izay fetra zay hoe mandrapatonga ny silo. Inona le silo de misy ohatra kely hoe roa kely io ary volazy hoe kanoaza ny firenena mandrapatonga ny silo de raha vakizy kely roa kely de dika le roa kely hoe fiadanana mandrapatonga n'inona mandrapatonga ny fiadanana tsy diso anjara mihitsy tsy ho tapaka zany fa izy mpanjaka foana vao mitaranaky jody mandrapatonga ny fiadanana. Iza moa ny andrina ny fiadanana rehefa namalala Jesosy ankeny andrina ny fiadanana e Jesosy angely tompon'ny fiadanana e alleloia. Dikan'izany silo zany a de hoe fiadanana dikan'izany silo zany koa de hoe Messia alleloia le mpanapaka zany ny dikan'ny silo daholo zany alleloia. Zany hoe mandrapatonga an' Jesosy Davida nge dadabe an' Jesosy de jereo fa vao mijoda daholo mandraky tiny androany mpanjaka ny mpanjaka tompon'ny tompo mihitsy Jesosy alleloia. Mpanjaka ny mpanjaka rehetra alleloia. Tsy tapaka tsony le izy teo amin'ny tena fanapahana ary anoazy ny firenena rehetra. Zany tsodrano zany teneniko anareo zany tsodrano nataon'i Jakoba zany any amin'ny 700 taona miloha naterahan'i Jesosy zany nefa Jesosy mihitsy ny zany tsodrano zany alleloia. Zany mahatonga ana miteny ngely avana marana vokotsodrano aloha zany marina teny zandriana teo tsika tsy atahorana zany tsony no avitsika mety mandalo tsy fisiny ianao androany fa ny ho avitsika tsy atahorana zany tsony satria tsika vokotsodrano tsika miravaka tsodrano. Inona ny tsodrano efa tonga tamin'ny fiainatsika na ho tsika mbola atahoatry no potika na ho tsika mbola atahoatry no rava ny vola mety tsisy fa anao tsy ravo zany ny aina mety osy fa anao tsy ravo zany satria maninona satria anao voatsodrano satria anao nandray tsodrano alleloia amen. Zava-dehibe ny tsodrano de afaka malala zava-dehibe ny tsodrano ozy ny dika zany jody zany a de zao iteranan'i Jehova vakitsika any amin'ny Genesis 7:30 ny 5:30 Genesis a 7:20 andiny 5:30 Genesis 29:35 amin'aran'i Jesosy de nanananaka indray izy ka niteraka zazalahy roa izy ankehitriny de iteran'i Jehova. Izany nanaovany anarany hoe Joda teo ny naterahan'ny Joda nge teo nge Joda niteraka rehefa teraka Joda de nitsahajaza izy alleloia amen. Izy nitsahajaza Lea dadany reniny Joda alleloia. Joda zany ny farany vao tonga Joda de tsisy tsony takany hoe tonga Jesosy tsisy mpanjaka akoatran'i Jesosy tsony tonga Jesosy hiteranan'i Jehova voninahitra Andriamanitra Jesosy ny nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tsodrano ry havana ny nahatonga an'izany tsodrano daholo ny anton'izany rehetrarehetra zany ka androany amin'ny teny aminao manao hoe aza atao ambany zavatra ny tsodrano ry havana malala aza atao ambany zavatra ny tsodrano fa ny tsodrano a alleloia de mahalasa raha ny olona vokotsodrano de mahalasa ary marina tokoa ny teniny aina fa na ohatra nareo zao anambady de angataony tsodrano angataony tsodrano ray aman-dreny fa anambady fa zava-dehibe alleloia. Alleloia zava-dehibe ry havana malala ny tsodrano alleloia. Rehefa voateraky nareo de dikany fanoloran-jaza iny a fitsofana rano an'le zaza tsy batisa iny akory fa fitsofany rano jerinareo daholo ny zanatsika mamiratra kely to izy zay daholo zany zaza teto amintsika angandramoka izao natolotra mitsofina rano alleloia. Ny zoky Rosemina zao Rohim ny azo nitsofina rano ry Gabriel kely ry zanabavitsika maheno soa Giovanni
ry ny lino ry zanaky zandriaina alleloia amen de jeredoly zaza salama alleloia satria maninona zava-dehibe alleloia tenoa daholo ny zanakareo zavakeliny Angelina Rodriguez zao ny telo vavy mantsofina rano satria zava-dehibe nitsodrano alleloia amin'ny sabata vavy zao alleloia de itsodrano ny zanakitsikitsika ny zanavavy be taony a Tsitsinina de Sela alleloia zanaky Fontaine Lalanirina alleloia amen zava-dehibe itsodrano amin'ny sabatsika itsodrano ny taom-pianarana zanatsika reo de ho hitanao nge ny résultat andreo ny taom-pianarana hoe ho hitanao ianareo zay eto zany a de midira anareo zoom amin'ny commencement amin'ny sabata mandeha aloha ny commencement akira de famitinana toriteny zay ataondrala Jonathan Sralatotso de miditra anaty commencement tsika ny amin'ny amin'ny folo sasany any de ao anatin'le vavaka zay ataontsika ao a entre ny amin'ny folo sasany ka hatramin'ny roa sasany anomboan'ny live zany a ao atsika ny mivavaka sy mihenohira sy miderin'Andriamanitra de ao anatin'io misy fitondrana vavaka tahaka ny fatao isan-kerina isa-jabata de ao ihany koa no itsofana rano reo zanatsika amin'ny taom-pianarana manaraka alleloia fa zava-dehibe a nitsodrano zany tsodrano zany a etretinareo hoe zany hoe Jakoba ary zany a no nitsodrano 700 sy arivo taona taty arina tanteraka le tsodrano fa tena de rainy ralahy Jesosy ary tena teo aminy te hanapanapahana ary firenena rehetra nano azy alleloia amen misaotra rehetra amin'ny témoignage sy fitsodravaolombelona alleloia ka aza atao ambany zavatra nitsodrano fa tena zava-dehibe raha ohatra hitanao re zanak'otriny tsy de misy an'izany mihitsy eto le zaza tena hita hoe tsy de afaka amin'ny fianarana ohatrany tsy de tena matsilo saina zany do tsofotsika rano iny alleloia fa hitanao zany zaza tena hiovatra amin'ny anatin'ny sainao lasa matsaky mahatakajavatra lasa mahay fianarana lasa lavitra alleloia amen ny anay zao ohatra hoe ny anayna de ohatra hoe tomobilinay amidy rehefa midinay aman'olona de tsofinay rano io tsodrano io zany ny anay tena tsy mba ataonay ambany zavatra mihitsy hoe zany mahatonga atsika tsy manao ambany zavatra tsodrano mihitsy sika fa ny tsodrano tena zava-mahery ary ny tsodrano iankinan'ny fiainan'ny olona rehefa ao ambadibadika eo ary ny tsodrano koa tsy ataotao foana ianareo a tato amin'ny Genesis 17 ao ambadika kely eo itsodrano ny zavikely ny Jakoba itsodrano ny zanaky Josefa i Jakoba i Efraima sy i Manase ao amin'ny Genesis 17:17 ary rehefa hitan'ny Josefa fa ny rainy nametraka ny tanany ankavanana teo amin'ny lohan'ny Efraima de tsitrany zany ka ndraisy ny tanany rainy mba hampiala azy eo amin'ny lohan'ny Efraima ho amin'ny lohan'ny Manase ka hoy Josefa tamin'ny rainy tsy zao no izy rikaky fa ity no lamatoa ka apetra eto amin'ny lohany ny tananao ankavanana fa sy nentiny rainy fa nanao hoe fantatro ihany anaka fantatro ihany izy koa no tonga firenena ary izy koa no lehibe kanefa zany no lehibe noho izy ary ny tanànany ho firenena maro ny tsodrano koa tena avy amin'Andriamanitra ny tsodrano zany tsy mba hoe calculena tenitenenina fa teto zao a zay mihitsy le izy tsy le raha matony nahazo an'le tsodrano ny am'izay fa tia anaraka ny lozika fa ny tsodrano tena zay alefasan'Andriamanitra zany mahatonga ny Jakoba sy Esau nifanditra nge tsodrano ray ihany ny teo ambavan'ny dadany zareo teo ambavan'ny Isaka tsodrano ray ihany de io mila rombahana
dia nirombahan'ny Jakoba tonga avany Esau tara toy izy Esau hoe tsisy tsodrano fanondroany tsonga tsy misy tsony ozina misy raha mila ozy izy Isaka ny tsodrano zany tena saravatra sarobidy ary tsy ataotao foana ary tsy tenitenenina foana fotsiny hoe ave tsofoko rano ke fa tena tsofina rano zany a tena avy amin'Andriamanitra ny fitsofandrano tena misy fanan'Andriamanitra mihitsy anatin'le mpitsodrano dia tanteraka aleloia mainy atao fanoanao manomboka androany ninninona zavatra ho atao aleloia dia zao ataovy na anao iny ianao na anao iny anokatra fivarotana ianao anomboka asa ianao hiditra atao ampiasana vaovao ianao anomboka hiditra anao asa vaovao ianao mahazo tômôbilina vaovao nareo ampiasa tômôbilina vaovao tsofina rano foany reny aleloia fa zany zavatra voatsodrano zany tena miavaka zany rehefa namalana tena miavaka zany fa za mo tena aminao androany hoe afaka tsofina rano ninninna eo amin'ny fiainanao dia eo ambinina ho tahin'ny tompo a dia maherezy ianao zay nitoro tentsika misy mazoto izara fatsapana ary ve aloha misaotra zany reny tsika nitondratsika tanatin'izay tanatin'izay an'izay toriteny zay a nafahantsika tokoa alleloia amen nafahantsika tokoa alleluia afahantsika matsapany any afesan-danjan'ny tsodrano alleluia ka dia anjaranareo ary zao a misy aminareo ve a mazoto izara fatsapana raha mazoto izara fatsapana nareo a dia tonga dia dia anjaranareo zao izy ary no iantso iza no izara fatsapana zao apiditra olona tsika izara fatsapana raha ohatra ary a ka efa tafiditra zany olona zany oay nasoary fa niovaka ampoka indray a nasoary loha zety a asina sary raha efa ao ary a nranabavitsika marina tiana dia dao minazy fitenenana ina azy nao ambany ina azy nao lazaina nao fitenenana ia makasitraka nareo mianada makasitraka miaraha tsy fa somary fangarogaro be le appel ato a tapaka ny appel nranabavyaniko ny marina tiana fa tafiditra indray a raha latojo ilay afaka fanadinana matetika amin'ny voalohany dia mbola ho afaka fanadinana foana ina ny azonao lazaina ary ianao fitenena zany tojo rendry enta aloha dia mbola misaotra anareo a pasteur Vady ny groupe Gemaresy vavaka tsy todrano tena tadidy marina ny examen indrindra tamin'ilay nanao formation infirmier isaky metsy isaky mbolana isan-kerinandro azy ndraindray ary anatin'ny herinandro indroa intelo afaka foana izy misy fanadinana kely foana pitsopitsony kely afaka daholy alleluia fa mampiteitindray izy le fanadinana ho atao mainka ho afaka mainka azo certificat alleluia dia mankasitraka be dehibe anareo mianadata amin'ny toritena nakasika nalaisana lesona ary tena vo mahy manamafy an'le zavatra efa voaray hoe tena tsodrano zava-mahery a ny ako aloha dia tena raisiko ampinoana be mihitsy rehefa mahazo tsodrano hoe raisiko ampinoana dia tena tanteraka amin'ny fiaina 99,99 mba sy tenena hoe 100% fa tena miva 100% mihitsy azy fa tena tanteraka e tena tanteraka amin'ny fiainako tena itsireko vavolombelona zany fa rehefa raisina ampinoana ny tsodrano dia tena tanteraka alleluia dia misaotra anareo mianadata fa vaina namafy a le izy mbola vo mahay hoe tena rehefa misy tsodrano dia tonga dia raisina alleluia dia teo zao ny jota dia tena tanteraka taminy te mpanjakana tsy alaminy dia Davida Solomona Jesosy
tafo tamin'ny taranakitsota taholy aleloia dia ny tena fanapahana tamin'ny foana ty izy ny lohalarana mitafika sy ny sisa mahafinaritra be dia levy teo koa tena nahakasika azy nitsotra aliny sady anjara asany adidiny lofany dia Jehova mihitsy indre tena nahafinaritra hoe tsy olo-jafatsoa izy voaro mitafika fa izy tsy any aloha fa tonga dia eo ampovoany izy dia voaro dia izy koa nahazo sakafo sisa any ampafolo-karena sy rehetrarehetra dia lamina be koa ny fiainany sy voasotrano aleloia dia izay nakasika anaty ain Jesosy taholy aleloia be mankasitraka ianao raha lahatojo tanata izay fizarana fahatsapana mamy be zay Andriamanitra manaka fahasoavana maro fitianao dia mitombozitra sy fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asany tompo haleloia isika piditra olona ray hafa indray efa teo moa izy fa somary tapaka izy teo zoky marina tiana aminao avy hatrany ary fitenenana inona ny azonao ambara inona ny azonao lazay ia voakasitraka paster ie tena nanamarika anazy zany ary teny pastera teo hoe ny tsodrana dia tsy atao foana fa avy amin'Andriamanitra dia hoe anankiray ihany ny tsodrano fa raha magataka indray zany dia mety hoe misy hoe ozina dia izay zany ohatra nalasalasa saina anazy sotrito zany izay party hoe contraire ny tsodrano zany ohatra hoe azo hoe ozina raha izay filazay dia malasa saina anaky hoe tsika kristiana koa dia afaka manao azay dia faharoa malasa lavitra ny tsodrano izy pastera teo dia tsika eto voky tsodrano ary tokony tsisy atahotra hoe ninina intsony amin'ny zavatra mitrango eo amin'ny fiaina dia fahatelo tsy tadidiko todrehitra pastera fahatelo hoe ny tsodrano dia mianatra foana fiainatsika fa mila mahatritsika fa tsy hoe mahazo tsodranotsika androany dia mahazo valiny eo tsy voatery zany izay fa possible ihany koa fa mety any amin'ny hoavy any izy no hiantra any amin'ny taranantsika any dia tsara manome tsodrano ny zavatra rehetrarehetra ataontsika tompo pastera mankasitraka aleloia mankasitraka indrindranao zoky marina tiana zao le momba ny tsodrano sy ozina teo ety nilazana zany hoe nitsodrano dia tena zavatra anankiray tsy afaka atao hoe anaovindray vetivety azonareo le izy fa ny tsodrano iny zany ndraisao iny no voatahiry tao amin'ny saka dia iny tokony rombahany lamato fa nefa ny rombahany lehilahy faharo azonareo dia vao voarombaka le izy dia fa lasany dia tsisy an'le anankiray intsony fa tsy hoe koa raha mbola mangataka tsodrano ireny reo dia mahazo ozina azonareo tsara hoe zany zavatra tiako lazay zany mihina fa azonareo zany aleloia fa tsy hoe koa re rehefa tsy tsodrano zany dia ozina dia lasa matahotra tsodrano ireny reo ny tsodrano faharoa manaraka an'izay zany dia lasa ozina tsy zay le izy zay mety azony zoky marina tiana ve le izy mba afikomantera kely hoe azonao le zavatra nyteneniko teo raha ohatra azonao ndao ary apiditra olona manaraka indray atsika zoky Aingonina Rodriguez inona nakasika anao anao ny fitenenana makasitraka pastera ny fitenenana dia makasitraka nareo menatako kosa tamin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra voarayako nakasika be anahy dia ny hoe zava-dehibe ny tsodrano ka tsy tokony ataontsika ambany zavatra dia satria izy dia zavatra sarobidy avy amin'Andriamanitra ary ny tsodrano koa tsy hoe atao foana na tentenena foa fahatany fa tena hoe miaina masina dia izay lazain'ny fanamasina dia tsodrano koa zany dia mila rombahana dia inoana satria ny tsodrano tsy hoe opere tsy maintsy tanteraka eo fa miandry amin'ny faharetra antsika dia tsodrano efa mimeloha fa ny fahatanterana ny tenantsika zany mila sanatrisika faharetana dia rehefa hoe amin'ny zaza ihany koa dia hoe mila tovitra ny zaza fa tena zava-dehibe satria tsodrano natao amin'ilay fanolorany zaza dia ohatra ny nahy manokana zao zavokelyko dia tena hoe misy tsotra fahita-pity be misy zavatra mandalo misy aretina fa dia hitanao mihitsy hoe efa voatsodrano efa voatolotra tamin'i Jesosy reny dia mandalo fotsiny izany rehetrarehetra izany dia miavaka mihitsy izy ny amin'ny fahita-pity fa ny alalan'ny tsodrano tamin'ny fanolorana anazy dia zava-dehibe zany ny tsodrano dia mila rombahana dia mila mino ihany koa tsika inoana le izy fa rehefa tsy inoana le izy dia tsy ho tanteraka sainantsika fa zaho dia tena
miaina tanteraka tamin'ny tojan'izay pasoka ilay taona izay a dia nanomboka tamin'izay ny tena hoe sotafan'ny tanteraka itsy dia izy tsy arefa ho anay menaka kely dia miaina ny todrano fa amin'izao dia mankasitraka pastera fa iny Jesosy daholo tsika rehetra. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka indrindra anao raha navarianao Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Andriamanitra manam-pahasoavana ny amaly fitia anao ihany koa. Bitra ho lafy manaraka indray ary tsika. Aleluia. Izy indray ary manaraka ao raha fantatrareo. Aleluia. Dia tsisy akory fa ny ranavavitsika Erika. Aleluia. Inona indray ary ny azonao ambara dia inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana? Makasitraka pastera amin'ny fitenenana dia manana fatana tonga mitsika fizao rehiavy dia makasitraka anareo mianakapita ny toriteny androany fa tena hoe nakasika be ny toriteny nena zany tena voalohany nakasika ana le teny zandrena hoe mitsodrano dia zava-mahery dia mitsodrano koa dia zava-dehibe dia tsy tokony hoe atao foana zany atao tonontonona foana mitsodrano fa mitsodrano dia avy amin'Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsy no mampidina mitsodrano ao mpanompon'Andriamanitra anankiray dia rehefa mandray tsodrano koa tsika dia tokony hoe tonga dia mino amin'ny tsodrano iny to dia raisina mitsodrano raha teo tanteraka amintsika satria raha mitsodrano fotsiny ny mpanompon'Andriamanitra na hoe maray tsodrano tsika na ray aman-dreny ary nefa tsy inontsika ilay izy dia zava-poana ihany. Dia fahatelo dia hoe tena ilaina koa mitsodrano avy amin'ny ray aman-dreny surtout rehefa hoe manambady. Dia farany mahakasikana farany le teny pastera farany hoe ny fitsofandrano izy pastera dia tanteraka sady miavaka amin'ny zavatra rehetra izay atao vao tsodrano dia mila atsofina rano daholo zany ny zavatra rehetra izay anananao na hatrany kely indrindra raha hoentina hoe ampiasaina iny raha ho hanomboka anao asa ianao dia mila tsodrano ny ankizy hanomboka hianatra dia ilaina tsodrano fa tsodrano zany dia tena mampahomby ny olona anankiray sady tsika tokoa zany efa vao tsodrano foana dia tsy hoe ho very zany ny olona manana vonazo tsodrano hoe ho maty foana zany satria tsika efa voky tsodrano na dia tsy tanteraka amin'ny fotoana iny ilay tsodrano menantsika dia mety ny taranantsika fara mandeha ihany no handray amin'ny tsodrano dia tahaka ny teo zao ilay tamin'ny joda teo hoe ny joda no nahazo tsodrano nefa tanteraka tonga ka hatrany amin'ny taranaka ka hatrany amin'ny Jesosy ilay tsodrano dia izay zany tena mahatsara be amin'ny tsodrano tsodrano tsy mijanona ny fotoana nazahoana azy foana fa na mbola any aoriana be any raha ny tsodrano dia mbola mety tanteraka amin'ny taranaky ny olona anankiray iny rehefa nandray tanteraka an'ilay tsodrano dia olona dia mankasitraka pastera fa iny Jesosy. Aleluia, mankasitraka indrindra anao Zokerika tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manana fahasoavana ny amaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleluia. Anao hira anankiray atsika. Aleluia. Amaraparanantsika an'ity fahatsiarovatsika ny dolipartona ty moa zany dia andao mba sy tsika iraray farany dia irantsika tamin'ny pasika tamin'ny 2024 dao zay ny alefatsika dia ao anatin'izay tsika hitra amin'ny Zoom hivavaka dia hivavaka amin'ny firena ao aorianan'ity iray ity mianofinaritra daholo da iny Jesosy. We can see it.
The Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of grace and Jesus. Amen. in the sweet, sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Amen. Jesosy malala misaotra anao Jesosy amin'ny fahataterahany fotoana teto androany a. Misaotra anao satria fahasoavana avy aminao no tsy natapahan'ny fotoana, fahasoavana avy aminao no tsy natapahan'ny fandaharana. Dia misaotra indrindra satria dia totosa teto indray ny fandaharana, ny fananao masina nanolo-tsaina anay tao anatin'ity androany ity, tao anatin'izany famelabelaranay izany. Isaoranay ny anaranao masina. Eto io Jesosy izany teny izany mba tsy ho very anjavona, Jesosy izany teny izany mba tena hoe ho voatahiry aty anatinay, ary tena hoe anao tena hoe anisy lanjany sy vidiny an'izany tsodrano zany zay manomboka androany, tsy anao ambany zavatra zany fa dia tena hoe hitoetra, hiaina, ary tena hoe ho vokotsodrano. Misaotra indrindra Jesosy malala, dia niterany haja ny saotra sy ny voninahitra anao dia vozy satana fa hatramin'ranao tsy afaka hitsainy fa na dia litera ray tamin'izany fa tenin'Andriamanitra nitoriana teto izany azy fa ho tanteraka amin'ny tsiray avy amin'ny anaran'i Jesosy halleluia, amen. Ampandrosika na vavisika erikaraka amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Makasika pasitera amin'ny fitenenana dia mbola iray vavaka sika ho amin'ny firenena sy ny famaranana fotoana. Jesosy malala mbola afandray fonay tsiraray avy reto tonga tafavolo teto nandreny hafatra ao nandreny teninao satria ny teninao tokoa dia hainao an'izay mahazo azy amin'ny fahasalamana ho amin'ny nofo rehetra
dia izany indrindra mbola norenesinay tamin'ity andro amin'ity Andriamanitra ka isaoranay ianao satria miteny izay nalokan'ny mpanomponao dia teny avy aminao. Misaotra ihany koa Jesosy satria nampianatra anay indray ianao ny tena anana fahatokinany amin'ny resaka tsodrano Andriamanitra. Mbola namafisinao teto indray fa tena ilainay ny tsodrano ary tsodrano dia zava-dehibe eo amin'ny fiainanay. Fa aoka Jesosy izany teny sy toro-tena nafafiteto izany dia tena ahatonga saina ny olona ary akasika ny olona tsirairay avy izay miaina ary ahatonga ny tsirairay avy koa tena hoe andray ampinoana ny tsodrano izay omena azy Andriamanitra. Apetraka feno-pelan-tananao izany teny izany Andriamanitra mba tena ho tanteraka amin'ny tsirairay avy indrindra ny tsodrano izay nafafy androany Andriamanitra dia ho voakasika n'izany ny tsirairay avy sy ny tokantrano izay nandray an'izao fandaharana izao. Misaotra ihany koa fa narovanao ny connexion anay ka ankehitriny izay Jesosy dia tena hoe mbola mivavaka ho an'ny firenena indray. Ilain'ny firenena io mihitsy izany atao hoe tsodrano izany Andriamanitra satria tena ao anatin'ny aizina ny firenenay mbola ao anatin'ny ady ny firenenay tena hoe tsy misy mangirana mihitsy ao amin'ny firenenay io fa tena mandalo ady loatra, mandalo fahoriana, mandalo fijaliana, marobe ny zavatra mitrango ao amin'ny firenenay io satria mbola tena tsy manana toky ianao izy. Mety maro ny tsodrano hidinao amin'ny firenena io fa izay mihitsy Andriamanitra mety ny vahoaka malagasy mihitsy Andriamanitra mety tsy te handray na tsy mino izay tsodrano izay nafafy azy. Eny mety ihany koa Andriamanitra mbola feno faharatsiana ny firenenay ka any ka izany tsodrano izany dia tsy miapaka ao, tsy midinao satria mbola miaroaro-paharatsiana ny vahoaka malagasy ny firenenay dia manondraha foan'izany firenenay izany Andriamanitra fa tena milanao nge ny firenenay io mila ny herinao, mila ny tsodrano avy aminao, mila ny kasika ao Jesosy fa ampidianao izany tsodranonao izany. Aoka tena ioty ny tsodranonao tokoa ny vahoaka malagasy ka tena hoe andray an'izany ihany koa ampinoana Andriamanitra satria ny tsodrano dia zava-mahery. Dia mihitsy matoky Andriamanitra fa hijery manokana firenenay ianao ary tsy mba hamela ny firenenay indray dia izany vavaka izany dia asandratry amin'ny anaranao dia raha hialy eto izay tsirairay avy izany tsodrano izany tsodrano izay niraisiny tamin'ny voalohany teto dia anaraka anay amin'ny andro rehetra iainanay dia misaotra Jesosy malalo dia voninahitra sy niteraka eo anao rehetra ihany. Alleluia, amen. Alleluia, makasitraka anao zokerikato anatin'izay vavaka mampinetona namanana fotoana vavaka amin'ny firenena izay dia misaotra ny zandriana tamin'ny toriteny mahafinaritra be ihany koa dia misaotra betsaka ny rarababerta koa tamin'ny vavaka fanomboana mamy. Misaotra nareo rehetra ny zara fahatsapana anao commentaire nareo rehetra izay indray anjara tamin'ny ty fandarana ity tonga teto isorina avokoa nareo rehetra dia Jesosy malifitenareo mitombozotra fahasoavana indray mareza foana amin'ny asan'ny tompo. Raha mbola sy tonga amin'ny rahalanitra Jesosy ka iny tompo velona somatsara tsika raha-pisinetsika eo neto alleluia amin'ny fandarana manaraka indray akiradio.point radio12345.com akiradio.point radio12345.com misy toriteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo rano sameta iny tompo daholo tsika rehetra mahereza daholo. Halleluia, amen.